teny vahiny amin'ny fomba fampianarana eto Madagasikara. Raha ny fikarohana nataony Ramatoa Ridjaso Andriamanana, mpianatra teratany malagasy izay mianatra any amin'ny Université New Mexico, izay mandalo sy manao fikarohana amin'ny fianarana izay ataony eto Toamasina ankehitriny. Famelomana ny kolontsaina malagasy ihany koa ny tanjony amin'ny fomba fampianarana io. Raha nanao ny fampiofanana tamin'ny taona lasa zany zay tamin'ny 2015 dia zarery zany hoe ny théorie no nentina teto dia nilazana hoe zao no mety zao no tokony atao. Fa amin'izao fotoana zao kosa zany dia misy mpampianatra anankidimy avy any Mahajanga izay mampiasa an'ilay pédagogie mifanaraka amin'ny kolontsaina na le hoe pédagogie culturellement appropriée. Dia izy ireo zany nizara ny traikefany zany hoe azo atao hoe voka-pikarohana vonjy maika anga momba nyity fampidirana azy ity amin'ny fampianarana teny vahiny. Ny zavatra omena androany zany dia ny fomba ampidirana ny kolontsaina malagasy amin'ny fampianarana teny vahiny. Ny mahazatra rehefa mampianatra teny vahiny dia ny kolontsaina vahiny no hiazakazana. Hany ka indraindray izy ireo manosy ny kolontsaina malagasy. Ka amin'ity androany ity zany dia ampiasaina ny mpampianatra teny vahiny entina melomana indray ny kolontsaina malagasy izay hita fa marefo dia marefo eto amintsika. Ka mba hahatonga ny zaza malagasy mpianatra sy ireo mpampianatra malagasy ireare amin'ny malagasy azy kanefa mahay mampiasa teny vahiny isan-karazany. Ny kolontsaina malagasy zany dia le zavatra iainantsika andavanandro. Toy ny hoe inona no nataonao androany. Dia ny zavatra nataonao androany ny atao fa tsy kisarisary avy any amin'ny boky avy any an-dafy milaza hoe zavatra nataony vazaha tany. Dia ino no atao amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny espaniola mba hahafahan'ilay zaza tsy homenatra ka handray anjara dia tena mianatra tokoa. Fa tsy mandray fotsiny ny zavatra lazain'ny mpampianatra na manao antony hoe copie-coller ozytsika hoe zao ny ataony any an-dafy dia zao koa ny ataontsika eto Madagasikara. Manampy ireo mpampianatra sy ny mpianatra ny fomba fampianarana io. Nambaran'ireo mpampianatra izay efa nampiasa fomba fampianarana io avy any Mahajanga. Tena resy latra tokoa raha zahay mpampianatra teny vahiny ao amin'ny lycée Philbert Sirana Mahajanga rehefa tonga nanantona anay zany Madame Ridjaso dia nilaza ny zavatra tanjona hotratrariny amin'ilay fikarohana izay ataony. Dia nanandrana zahay ny taona voalohany dia hita fa hoe ohatra ny tao tsara izy zany. Taona faharoa koa mbola nanampy ary zao zay zao taona fahatelo dia hita fa tena manampy anay mpampianatra le fikarohana ampiasaina. Dia avy eo koa tena manampy tokoa ny mpianatra izay nomenanay volavolaina ary mahita vokatra tsara zay eo amin'ny lafiny maro. Eo zany le noty any ampianarana mihatsara mihabetsaka koa ny mahazo moyenne zany. Eo koa ny comportement ny fitondrantenan'le mpianatra dia hita fa misy fiovana. Mpampianatra misy 500 no nahazo ny fampifanana amin'ny fomba fikarohana vaovao io manerana ny nosy ka ny 400 amin'ireo dia ireo mpampianatra avy eto Toamasina. Mpampianatra misy 100 avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Toamasina indray no nahazo ny fampifanana mandritra ny 2 andro izay ifarana rapitso ao amin'ny sekoly Tomabevan mikasika i fomba fampianarana vaovao io.